Nahoana tokoa moa izany no nasiana alitara ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra? Isaorantsika Andriamanitra tafaraka indray isika ary arabaina ianao amin'ny mpifaliana. Izao isika vao mihaona dia irariana ny taona vaovao, hitondra fahombiazana, hitondra fifaliana sy fitahiana ho antsika, indrindra amin'ny fitrandrahana ny tenin'ny soratra masina sy ny fianarana araka ny tenin'Andriamanitra. Dia ny soa rehetra ny eo anao. Nandinika isika teo aloha ny lohahevi-dehibe moa izany dia ilay hoe hay fotom-pinoana areopago. Izay hay fotom-pinoana izay no ivalamparantsika mandritra ny resaka rehetra ao anatin'ny tontolo-kevitra mandritra ny fotoana rehetra izay iarahana. Manana lohahevi-dehibe faharoa isika mantsy izao manao hoe niakatra nakany areopago. Areopago, ahoana moa ity areopago ity? Ary izay indrindra no fanontaniana mipetraka hoe nahoana no nasiana alitara ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Ny tsara no ahafantarantsika aloha izany fa ny mponina tany Atène, any no misy ny areopago, dia mponina izay tena manao fanompoam-pivavahana ary tia manangana alitara ho an'ny andriamanina izay ivavahany. Misy karazany be dia be izy io, ary io karazana be dia be io dia mbola nasiana ataontsika hoe fialana amin'ny tsy mety hahazo, dia nasiana alitara manokana ho an'izany hoe Andriamanitra tsy fantatra izany. Izay izany no antony voalohany. Dia ny mba hifehezana ny fiainam-piarahamonina mba tsy hisian'ny loza mety hanjo, dia nasiana alitara ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra, ahatonga an'ireo mpivavaka amin'ireo karazan'Andriamanitra izany ho hafatsiny raha toa ka nisy Andriamanitra tsy voaantson'izy ireo amin'ny fiarovana azy, amin'ny fiainany. Izay antony izay no nahatonga an'ilay alitara nijoro hoe alitara ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Ary tsy hoe Andriamanitra tsy fantatra fotsiny izy io izany, fa heverina hoe mbola misy Andriamanitra tokony mbola ifandraisan'ny zareo amin'ny fivavahana, saingy mety tsy fantany ny anarany. Izay zavatra izay nefa nentin'Andriamanitra kosa tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly mba hidirana ao amin'ny sehatr'asa ifandraisana amin'ireto manana ny kolontsaina izay manao fanompoam-pivavahana, mampiasa alitara maro samihafa ireto. Ilaina ny mahafantatra aloha izany ny kolontsain'ny Atenianina hoe ahoana izy ireo. Dia efa hita arak'izay izany fa tena tia manao fanompoam-pivavahana ary tia misoroka zavatra be dia be. Iza moa ny Atenianina? Fantatrao fa ny Atenianina dia betsaka amin'izy ireo izany no ao anatin'ilay mitrandraka ny fahendrena, na ohatritsika hoe filôzofa. Dia ao anatin'izay indrindra no nahatonga an'ilay apôstôlin'i Kristy izay nandalo tamin'izany toerana izany nampiasa n'ity hoe alitara ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra ity mba hidirana ao anatin'ny tontolo-kevitry ny fitorianan'ny filazantsara. Nanokatra lalana izy io ho ahafahan'ny apôstôly Paoly mitory. Nankeo an'ny afovoan'ny areopago izany. Iza moa ty areopago ity? Tsy hoe olona izy fa anaran-toerana. Ary lapa izy sy toeram-pivorian'ny manam-pahaizana Atenianina rehetra izany. Ary niakatra teo Paoly, nivory teo manodidina teo ny filôzofa isan-karazany, ary ireo mpitadin'ny fahendrena rehetra dia teo ihany koa tamin'io fotoana io. Tamin'izay fotoana izay ny apôstôly Paoly no nandray fitenenana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 dia izao voalaza ny teny hoe ry lehilahy Atenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra mpivavaka amin'Andriamanitra ireo, indrindra anareo. Izay izany ilay fifandraisana, tsy manao tsinotsinona na manasokety izy eto, fa niditra tamin'ny alalan'ny fahafantarana ny zavatra izay nataon'ireo Atenianina. Dia izay ny tari-dresaka nataony. Manomboka eo izany dia mitory momba an'Andriamanitra ny apôstôly Paoly. Ary hodiniantsika izay ao anatin'ity fotoana iarahantsika voalohany ity indray dia tsy inona tsy akory fa ny momba an'ireo hoe fidirana an-tsehatra izay idiran'ny momba an'Andriamanitra ao anatin'ny tontolon'ny filôzofa izany, fifampiresahana amin'ny filôzofa sy ireo olona manam-pahendrena araka n'izao tontolo izao, ary ny fanehoana an'Andriamanitra sy ny fanehoana an'i Kristy ao anatin'izany. Asaiko ianao hanaraka an'izany ary Andriamanitra ny omba antsika eo am-piarahana ao anatin'izany. Andao isika aloha ary hivavaka.
misaotranao zahay fa satria ny zavatra rehetra miseho eto amin'izao tontolo izao dia ataonao miara-miasa avokoa hatanteraka ny sitraponao. Raha nisy ny alitara izay ho an'Andriamanitra tsy fantatra dia ahafahana niditra ho amin'ny fitoriana ny hay fotom-pinoana zany. Ampio ary zahay raha andinika izany eo ambanin'ny fiadidianao mba hahatakatra ny sitraponao. Arovy ty namako ty eo ambanin'ny fijerinao hatrany, amin'izao fo zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.